Salama daholo, tonga sy tamin'ny fandaharana takariva amorom-patana eto amin'ny Sohiombonana. Izay miasa amin'ny ONG Ivrary, ny RSI ary ny Bianco. Ny manolotra eto moa dia Joda ary responsable design ao amin'ny RSI universitaire. Inona moa ilay RSI? Ny RSI dia izay fikambanan'ny tanora ho famolavolanan'ny tanora handray andraikitra hanana hiady amin'ny kolikoly fanabeazana tanora tsy ho manam-pahaizana fotsiny fa hanana adidy amin'ny fanarenana ny firenena. Noho izany dia manambahiny tsika izay mpanabe avy eo amin'ny Bianco. Aleo ary hanazava an'izay. Misaotra indrindra nomeny fitenenana namana Joda faly miarabantsika rehetra sy miarahaba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana takariva amorom-patana amin'izao fotoana izao. Voalohanteny aloha dia misaotra manolotra fisaorana ny ONG Ivrary sy ny plateforme RSI universitaire izay anisan'ny totona fotsy sy nahandrona masaka ihany koa an'ity takariva amorom-patana ity izay miompana bebe kokoa moa izany ny lohahevitra ao anatin'izay ny amin'ny hoe mangarahara sy ny fahitsiny na ny transparence et intégrité. Dia ny tenako moa izany izay mandray anjara atao anatin'ny fandaharana dia Razafiarimanana Aingonirina, conseiller principal territorial avy eo anivon'ny Bianco Antananarivo. Hanomboka midinga isika dia ireo samy fanontaniana. Raha fantatrao, rehefa miresaka momba fahitsiana sy fahamariana isika dia inona no tianao ambara amin'izay aza? Misaotra indrindra amin'ny fanontaniana. Raha miresaka ny fahitsiana sy ny fahamarinana isika dia amin'ny ankapobeny ireo teny anankiroa ireo dia milaza toetra. Rehefa milaza toetra izy dia midika ihany koa izay hoe afaka azontsika izany hamaritana ny mety ho maha izy azy ny olom-pirenena anankiray, na ny tompon'andraikitra anankiray, na ny tanora anankiray. Raha hoentintsika lavidavitra kely eo amin'ny sehatry ny ady amin'ny kolikoly izy dia anisan'ny soatoavina izay tena hoe voizina sy iainana ao anatin'izay sehatry ny ady amin'ny kolikoly izay ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Misaotra tamin'ny fanazavana. Misy mantsy ny olona mahafantatra an'ilay izy fa tsy mahafantatra ny votoatiny. Eny tompoko, mahakasika an'izay indrindra namana Joda dia rehefa miresaka an'izay fahitsiana sy fahamarinana izay izany isika aty amin'ny tontolon'ny ady amin'ny kolikoly dia eo indrindra ilay hoe fandavana an'ilay kolikoly aloha voalohany indrindra. Raha miresaka an'ilay fahitsiana isika dia amin'ny resaka fahamarinana indray moa izany ao anatin'izay dia ny amin'izay hoe tsy tokony hikendry ny tombontsoa amin'ny tena manokana izany fa tokony hijery hatrany foana ny tombontsoa ny daholobe. Eny ary, ireo samy fanontaniana manaraka tsika izay manao hoe azo ianarana ve ny fahamarinana sa efa soatoavina hatramin'ny fahazazana? Ny fahamarinana na ny fahitsiana dia raha ny tokony ho izy toetra araka ny efa resantsika teo moa hoe toetra izy io dia arak'izay indrindra dia tokony hoe efa ho voavolavola amin'izany hoe fandehanana amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana izany zany ny ankizy anankiray na ny tanora anankiray na ny olon-dehibe anankiray ihany koa miainga any amin'ny miainga hatrany amin'ny fahazazana, miainga hatrany amin'ny fahakeliny mihitsy zany arakaraka ilay fanabeazana izay azony miainga atao an-tokantrano aloha voalohany indrindra teo anivon'ny ray aman-dreny dia mipaka ihany koa izay zavatra izay any an-tsekoly ary indrindra amin'ireo sehatra samihafa izay hiantseheran'ilay ankizy na ilay tanora izany hoe ny sehatra rehetra izay andehanany izany amin'ny ankapobeny dia tokony amolavola sy anefy azy hanana an'izay izay fahitsiana izay. Izay ny anankiray. Faharoa ihany koa nefa raha toa ka hoe somary nanana fasarotana ilay tanora na ilay olom-pirenena anankiray tao anatin'ny fahazazana tamin'izay lafiny izay dia azo ambolena
ambolena angamba no ilazako azy mahitsy kokoa anatin'izay hoe azo ambolena ihany koa io fahitsiana io ao anatin'izay misy ny oabolan-drazantsika miteny hoe ny tarehy ratsy no tsy azo ovana fa ny toetra ratsy azo ialana tsara mihitsy dia azo atao tsara mihitsy zany ny miadopte mialatsiny am'ilay teny mifangaro fa azo atao tsara mihitsy zany miadopte anio soatoavina io na io valeur io iaina ny tsirairay ao anatin'izay ary izay indrindra moa no tena anisan'ny nahatonga ny Bianco zany miara-miasa amin'ireo sekoly isan'ambaratongany efa nanomboka tany amin'ny 2010 tany zany hoe fa tao anatin'ny 20 taona zany zao ny amin'ny fametrahana ilay tambazotra ny tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana eny anivon'ny toeram-pampianarana zany manomboka any amin'ny niveau collège zany hatrany amin'ny niveau universitaire mba ahafahana manome sehatra ny tanora fa ivelarana izy ireo zany amin'izay hoe fandalana ny kolotsaina mandala ny iainana amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana izay zany hoe tena sehatra anankiray mihitsy zany ahafahantsika manao alay antsoina hoe éducation par le père dia mba mifampitaiza zany ny samy tanora ao anatin'izay ary indrindra ihany koa tsy hoe ho tanora ho tonga manam-pahaizana fotsiny ihany fa tena hoe mba ho tonga olombanina manda kolikoly ho fanarenana ny firenena manontolo ihany koa rahatr'izay. Mahaliana tokoa zany satria samy manana ny tontolony aviany tsirairay dia iroso amin'ny fanontaniana manaraka tsika. Ahoana ny fomba hananganana taranaka tompon'andraikitra sy matsapa-tena kokoa? Ny fomba hananganana taranaka tompon'andraikitra sy matsapa-tena kokoa dia voalohany indrindra amin'ny alalan'ny fanabeazana. Rehefa miresaka an'ilay fanabeazana tsika satria tsika ihany koa miresaka an'ilay hoe fahitsiana sy fahamarinana ao anatin'izay dia tokony hoe dian'izao zany dia efa hozarina andray andraikitra ampandraisina andraikitra mihitsy ilay tanora mba ahatonga azy ho tompon'andraikitra dian'izao zany izy dia efa homanina sahady ho tompon'andraikitra ho an'ny rahampitso dia ho tompon'andraikitra mahitsy ho tompon'andraikitra marina dia izay indrindra moa no amafisitsika foana ihany hoe ny anisany mbola antony nananganana ny RH ihany koa na ny réseau d'honnêteté et d'intégrité mba anomanana an'ireo tanora ireo tanorantsika ireo zany ho tonga amin'izay fandalana ny fahitsiana sy ny famarinana izay rahampitso. Anisan'ny fanamboavana indrindra ny fananganana tanora vanona. Inona no dingana tsotra voalohany azo hananganana fiarahamonina marina sy mendrika kokoa? Raha te hanangana fiarahamonina marina sy mendrika kokoa isika dia ny dingana tsotra tsara indrindra tao dia ny amin'ny fametrahana ny mangarahara sy ny tamberin'andraikitra ho an'ireo izay voakasika izany satria rehefa tsy mipetraka tsara na tsy maripototra tsara ny fisian'ny mangarahara sy ny fanomezana ny tamberin'andraikitra dia matetika tsy dia mahamaro toerana loatra ny fiarahamonina izay zavatra izay dia ao anatin'izay indrindra ihany koa nefa tokony ho amafisina hatrany satria isika miresaka ady amin'ny kolikoly dia ho amafisina hatrany ny fanabeazana izany hoe tsara ampahafantarina foana zany eo anivo ny sehatra isan-tsokajiny ny voka-dratsy ateraky ny kolikoly ary ireo tombontsoa ngeza be izay azo ihany koa raha toka hoe manao an'izay ady amin'ny kolikoly izay isika hoe tena hoe efa tena miditra tanteraka ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly moa zany tsika amin'izao fotoana izao ary mbola hotohizana foana izay. Matetika izany ny fifanagoavana dia miatraka amin'ny fanapa-kevitra tsirairay isan'andro. Inona ny hafaran'ny fiarahamonina raha tsy misy ny fahitsiana sy ny fahamarinana? Ny mety hoe hafaran'ny fiarahamonina anankiray raha toa ka tsy misy fahitsiana sy fahamarinana ao anatiny dia mety azo
eritreretina hoe mety afara amin'ny fampitenana amin'ny faharavana izay fiaramonina izay dia ho fisorohana n'izany zavatra izany nefa satria tsy hoe mahafinaritra akory sanatria no tonga amin'izany dingana izany fa tena mampalahelo ary mety ataontsika hoe anisan'ny voka-dratsy ihany koa anankiray ohatra ateraky ny kolikoly dia mba hisorohantsika an'izay zany dia tsara amafisina foana ny fametrahana zany andreo ataontsika hoe fepetra hisorohana ny kolikoly hisorohana andreo irika mety hidiran'ny kolikoly eny anivon'ny sehatra samihafa dia ho an'ny olom-pirenena tsirairay indray moa dia tena hoe miankina tanteraka amin'ny fandraisan'ny tsirairay ihany koa zany ny fanapahan-kevitra sy ny fandresen-dahatra any anatin'ilay izy fa ao anatin'izay nefany dia tena hoe anentanana foana zany ny amin'izay resaka hoe voka-dratsy ateraky ny kolikoly izay ao anatin'izay dia ho amafisina indrindraindrindra ihany koa ny fampahafantarana ny lalàna izay mifehy ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara dia ny lalàna 924 aotra roapolo moa zany ny loi 2016 020. Izany indrindra dia izany sotoavana izany dia manampy antsika anatratra ny tanjona tiana hotratrarina. Dia eto am-pamaranana ny fandarana dia sao misy teny kely na hafatra tiana ampitaina ho an'ny tanora. Ity am-pamaranana ary dia ny hafatra ampitaina amintsika tanora izay manaraka n'izao fandaharana takariva amorom-patana izao dia tsarovy mandrakariva fa ny tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana ankehitriny dia ho tompon'andraikitra olom-banona ihany koa ho modely fitaratra rahatr'izay. Un jeune intègre et honnête aujourd'hui, un homme de bien demain. Dia isika rehetra miara-mandray andraikitra no mandresy ny kolikoly. Saotra indrindra mankasitraka indrindra vahiny nanaiky ny zaharany traikefa sy fahalalana ny hoentiny. Dia mankasitraka indrindra ihany koa ny fandaharana takariva amorom-patana nanasanay tamin'ity anio ity dia misaotra indrindra ny amin'ny fanomezana sehatra ny tanora ao anatin'ny tambazotra ny tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana tahaka izao ahafahan'izy ireo mitondra ihany koa n'izay hoe mitondra avo ny fanilon'ny tontolon'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara izay eo amin'ny samy tanora. Misaotra tompoko. Ny fahitsiana moa dia adiditsika tsirairay dia misaotra anareo nanaraka ny fandaharana. Misaotra indrindra tompoko.